Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Ny lesonao raisintsika amin'ity androany ity dia hoe ny valifaty voalohany nataony Iblis ilay razambeny devoly taoriany nahazoany ozina tamin'ny tompo Zanahary. Raisintsika teto tantara fa hoe rehefa nozoniny Zanahary izy tsy nentiny ankohaka ho fanomezam-boninahitra any Adama dia tezitra mafy ary nametraka fanampy fa hoe tsy maintsy overeziko io Adama izay nazahoako ozina io sy ny taranaka faramandimby. Ka amin'ny androany ity tsika hijery ilay valifaty voalohany nataony tamin'ny Adama alayhi salam. Rehefa niaina tao amin'ny paradisa i Adama sy mamantsika Eva dia niteneniny Zanahary tamin'izay fotoana zay fa hoe minana ny zavatra rehetra izay hitanao ato anao ry Adama sy ny vadinao, saingy aza manatona an'ity vodihazo anankiray ity fa io voarara tsy azonao atonina no sady tsy azonao hoanina ny vokatra na ny voniny izany. Rehefa nitenenina an'izany Adama sy ny mamantsika Eva, teo indrindra no nararotiny devoly ny hamalifaty any Adama ka nanantona izy ny Eva sy Adama ny teny manao hoe: fantatrareo ve ny antony nandrarany Zanahary ianareo tsy hihinana an'io zavatra eo ne ka io ilay antsoina hoe azony mandrakizay? Rehefa mihinana io ianareo dia tsy mandalo fahafatesana sy fahanterana, tsy miala mandrakizay anatin'ny paradisa ty fa mitoetra ohatran'io ianareo, mitovy amin'ny tombo Zanahary mihitsy. Dia rehefa nandrean'izany Adama sy Eva dia tafihinana, latsaka tao anatin'ny velam-pandriky ny devoly, tsy fantatry ny Adama fa valifaty izany zavatra izany. Dia tafihinana izy sy Eva, ka rehefa nihinana izy nahatsary navesatra ny kibony ka tiandeha hivoaka, nefa ao amin'ny paradisa tsy misy toerana nanaovan'izany ka tsy maintsy voatery nampidinina tetỳ ambony tany ny papantsika Adama sy ny renintsika Eva. Ny lesona tiantsika tongavana amin'izany, tanteraka ny fanambiny, tanteraka ny valifatiny, saingy tombo Zanahary kosa ny teny manao hoe na dia alatsaka ao anatin'ny fahotana sy ny fahadisoana sy ny fahaverezana aza ireo mpanompoko, fa rehefa tonga ny andro ahatsapany izy ireo ny hadisoany ka miverina amiko mibebaka, dia ho fafako ny fahotana izay vitan'izy ireo, ka lasa herim-po verimaina ho anao ry devoly ny nandatsaka azy ireo anatin'ny velam-pandrika. Satria rehefa tonga tetỳ ambony tany Adama sy mamantsika Eva dia nanenina tamin'ny finanana voankazo voarara, dia nibebaka teo anatrehan'ny Zanahary ary niraisin'ny Zanahary izany fibebahana zany, ka nahatonga azy ireo ho lasa olom-baovao sy olo-madio tetỳ ambony tany. Lesona azontsika tsoana, tadidio fa ny devoly rehefa nahazo ozina teo anatrehan'ny Zanahary sy teo anatrehan'ny Adama tsy nentiny ankohaka zany, dia tsy avelany ohatr'izao antsika fa tsy maintsy hiadivany sy hanaovany zavatra rehetra mba ahalatsaka antsika ao anatin'ny velam-pandriny. Rehefa latsaka ao isika kosa, tsy misy olona tsy tafanao disona, tsy tafanota eto ambony tany, saingy Zanahary mbola manokotra ny varavarany zany fibebahana zany, ka mibeba fa izay no vahaolana amin'ny fahotana sy ny fahadisoana rehetra izay vitantsika teto ambony tany. Hotoizantsika manaraka ny valifaty faharoa nataony tamin'ny taranaky Adama. Fa tamin'ity androany tapitra eo, aboneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro ny zavatra izay hozarantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.